salama daholo tompoko, ny dera sy ny aja ary ny voninatrany dia atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Isaorana moa ny tompoandriamanitra ny am'ty androany ity. Amaky baiboly avy hatrany isika ato amin'ny salamo 5:20 de vakitsika ny 5:20 sy ny 6:20 toy zao ny voasoratra fakina amin'ny anaran'i Jesosy lay teny. Jehova de eo akaikiny zay rehetra miantso azy, de zay rehetra miantso azy marina tokoa. Anefa nirin'izay matahotra azy izy, ary rian'ny fitaranany ka amonjy azy. Avy amin'ny alalan'izay teny soratra masina no vakiny izay zany no akantsika fampianarana, fampaherezana am'ty androany ity. De zao ny teniko amintsika rehetra, raiso ho fahasoavana ho atsika ity fotoana androany ity, satria amin'ny alalan'izao fandarana arantsika izao no iasa eo aminareo ny tompoandriamanitra tsy to, iasa amela heloka sy amonjy ny fanahinareo izy. Atao tena zava-dehibe aminao mihitsy zany hoe voavela heloka sy manana fana voavonjy zany. Iasa amonjy anareo zay manana olana izy. Eto de manamafy fa tena ho atao tokoa izany famonjena fanafahana amin'ny olana zay mahazo anareo zany. Ary iasa anasitrana ihany koa izy mission spéciale zay nandran'Andriamanitra ray an Jesosy ny fanasitranana ny marary na aretina inona na aretina inona na manahoana sy manahoana ny heriny zany aretina zany. Fa koatran'izany iasa hitondra fitahina sy fanambinana ary fombiazana am'izay rehetra atao ihany koa io Andriamanitra io ho an'ireo olona zay tena hoe azy marina tokoa. Fa na mafisana kely aoko fantatsika rehetra tompoko fa efa programan'Andriamanitra tany alobe tany ny itahy, ny anambona ary ny ampahomby an'ireo olona zay manompo azy. Voasoratra ao anaty baiboly ity zany teneniko aminareo zany. Ary marobe mihitsy reo tantara anaty baiboly ity no manamarina fa tena zany tokoa no ataon'Andriamanitra am'ireo olona zay manompo azy. Ka hoy aho hoe aneo an'izany fahasoavana izany eo aminareo ny tompo amin'ny alalan'izao fandarana izao, raha toka mino ianareo, raha toka mandray an'izao afatra entiko zao ianareo. Eno tsara am'izay fampatsahivana ity abarako aminareo ity. Androany aho no anaokana fotoana anaovana vavaka ho anareo mba ho tanteran'Andriamanitra aminareo reo zavatra irinareo am'ty taona ity. Raha tsarinareo fa tamin'ny heriny aho no laza taminareo hoe manaova listre reo zavatra irinareo mba ho ataon'Andriamanitra aminareo am'ty taona diavitsika ity. Ataovy anaty listre daholo lay izy ho iaho. Dia eto amin'ny alalan'ny vavaka isan'andro zany listre izany rehefa vita. Zay le teniko taminareo tamin'ny heriny. Fa ny fietombon'ny volana Jolay no anao vavaka ho anareo ao. Ka androany zany no fotoana anaovako an'izay vavaka zay ho anareo mba ho fahasoavana ny fiainanareo am'izao enim-bolana faharoa zay diavitsika am'izao taona misy atsika izao. No zany manana finoana ianareo fa eny sy amaly ny vavaka ataotsika ny tompoandriamanitra. Raiso ity salamo 5:20 ity hoe Jehova dia eo akaiky zay rehetra miantso azy, de zay rehetra miantso azy marina tokoa. No zany manana finoana ho iahy fa eny sy amaly ny vavaka zay ataotsika ny tompoandriamanitra tsy to roviny anio manomboka anio ka ho fahasoavana be ny fiainanao, ny fiainanareo am'izao enim-bolana faharoa zay diavitsika zao tompoko. Tsy maintsy mino tokoa ianao afan'Andriamanitra miasa. Ahoana ho ny baiboly Hebrea 12:9 fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao
azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, tsy maintsy mino fa mpamalosoa zay mazoto mitady azy izy. De hoana ihany koa Jesosy ao amin'ny marika 1:24 mazava be mihitsy ny teniny, na inona ho Jesosy no tonononareo amin'ny fivavahana dia mino fa efa nandray ianareo, tsy hoe mbola andray fa efa nandray, ataovy tahaka ny efa nandray, ataovy tahaka ny efa tanteraka. De hoy toan'le teny hoe de ho azonareo izany. Fanamariana kely ity tandremo, tena tandremo, sao resin'ireo zavatra ratsy hitany masinao ianao, na hoe resin'ireo zavatra ratsy eny sofinao ianao. Mety tsy nahita fombiazana angamba ianao tamin'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona de avitsika ity, mety tsy nahita fombiazana arabaky tena anao, fa faresena, fa tsopanantenana, famozapo, zany tokoa angamba no niainanao tamin'ity nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny androany, na ihany ko hoe tany amin'ny taona lasa tany. Fa izao zao ny tenin'ny Paoly apôstôly Korintiana 2:17, fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Zany hoe finoana no aneketsika fa spesial ho atsika ty enim-bolana faharoa am'ty taona 2020 zay diavitsika ity. Zao raha teo ihany ko moa dia vonina nivavaka ho anao, hivavaka ho anareo mba tena ho arak'izany tokoa ny fiainanareo am'ty taona ity. Zay mahatonga amiteny hoe tandremo, tena tandremo mba tsy ho resiny zavatra ratsy hitany masinao ianao, na resin'ireo zavatra ratsy eny ny sofinao ianao. Tena mila mitandrantsika. Noho zany ataovy vonona eny an-tananao listr'ireo zavatra irinao mba ho ataon'Andriamanitra aminao am'ty taona ity. Raha afaka maka an'ilay listra ianao, le taratasy misy an'ilay listra ianao de alaivo mihitsy de atao vonona eny an-tananao lay listra izany. Atao vonona fa amin'ny famaranana dia entitsika eo anatreny Tompoandriamanitra reo zavatra ao anatin'ny listra zay tianao ataon'Andriamanitra eo aminao io. Hoentsika eo anatr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izany, ary omena voninahitra avy hatrany ny tompo satria inoana fa iaino izy araka ny tengo tery aloha, amaly izy araka ny tengo tery aloha, ary dia ho fahasoavana ho anao tokoa ty fandarana ity. Fampatsevana ihany zay nataoko zay, fa ny toy ny fampianarana tamin'ny hery kosa de izao. Ko fatatsika rehetra fa tena tiantsika vahoakany ny Tompoandriamanitra tsy tofo. Tiany avokoa na reo olony fahiny de ny zanak'Israely, na isika olony ankehitriny de isika zay efa nino Jesosy sy zay efa nandray Jesosy sy zay efa manana Jesosy. Tena tiany io Andriamanitra io isika tompoko. Ino tsara nke zao fanazavana entiko aminareo zao hoe entiko milaza fa tena tiantsika zanak'olombelona tokoa ny Tompoandriamanitra tsy tofo. Tafiditra ao anatin'ny olona tiany ianao zay mahita sy mandray ahy am'ty androany ity. Mpanota avokoa isika zanak'olombelona rehetra, tsy misy avahana io. Na inona filazanao mombanao de mpanota avokoa isika zanak'olombelona rehetra. Ahoana ho ny voalaza bokin'ny mpitoroteny 7:2 fa tsy misy olo marina ety ambony tany zay manao tsara ka tsy manota, zay ny voasoratra ao. Ary ahoana ihany koa ny voalazan'ny Romanina 7:17 fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ary amin'ny karazany ny fahotana nataontsika tamin'izany, ary samy manana ny fahotana nahazatra azy ny olombelo tsiraray avy, na ny tenako zay mitondra zao afatra zao nanana ny fahotako teo anatrehan'Andriamanitra mihitsy na ianareo zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao nanana ny fahotanareo avokoa ianareo. De ity tsy nahafahalan'Andriamanitra nefa zany fahotana zany, ka natogan'Andriamanitra nanomana fary afo sy solofara ho an'ny mpanota rehetra.
ahoana ho voalasan'ny baiboly any bokyny apokalipsy toko faraiky amby roapolo any de vakeny angeny andiny fahavalo hoe apokalipsy toko faraiky amby roapolo andiny fahavalo zao ny voasoratra ao fa niosy sy ny tsy miny sy ny vetaveta sy mpamon'olona sy mpijangajanga sy mpanody ratsy sy mpanompo sampy ary mpandainga rehetra de anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afy sy solofara zany no fahafatesana faharoa zay zany volasany apokalipsy toko faraiky amby roapolo andiny fahavalo entiko manambara hoe tsy nahafaly an'Andriamanitra ny fahotana zay niainantsika zanak'olombelona nandritry ny taona maro fa akoatra ny fahary afy sy solofara natokan'Andriamanitra ho fitsarana sy ho famaizana ny mpanota rehetra dia nataon'Andriamanitra isaraka amin'ny ny olona mpanota nataon'Andriamanitra isaraka aminy zany matokany bokyny bokyny Genesis no manambara izany ny boky Isaia toko fa 9 any ko manambara izany ny fahotanareo ozy izy no efitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitra reo ny elokareo ozy izy no mampiafina tavany aminareo ka de tsy miaino izy ary navelan'Andriamanitra hitatao akoatra ny fisarahana navelan'Andriamanitra hitatao sy hitambesatra amin'ny olona ny ozina ary ny fanaratsy ndray de navelan'Andriamanitra anapaka ny fiainan'ny olona mpanota zay fa misy iainan'ny olona malaka kehitrena ke riavana malala zany tantarako aminareo zany ary tsy vita zany ihany ko fa ankarazana ny olana vokatry ny fisarahana tamin'Andriamanitra ary amin'ny karazany ihany ko reo olana nety ny ozina sy ny fanaratsy zay nahazo toerana teo amintsika zanak'olombelona mpanota ohatra am'izany zao ity ambarako ity ny sakatsakana am'izay zavatra rehetra ataon'ny olona azavaiko kely ny am'izay aoko fatatsika rehetra zay mahita sy mandray am'ty androandroany ity fa ny ao ambadiky ny fiainana tsy mety ny ao ambadiky ny fiainana mandamoka sy maty akaranana am'izay atao ny ao ambadiky ny tsy fombiazana dia ny fisarana amin'Andriamanitra ary ny fisina ozina sy fanaratsy zay mbola mitatao sy mitambesatra eo amin'ny fiainan'ny olona ny tiako marina de zao no mifahotana de voman'Andriamanitra ho am'izany rehetra zany zanak'olombelona hoe misaraka amin'Andriamanitra izy ny ozina sy ny fanaratsy no manapaka ny fiainany ny fahavereza mandrakizay no miandry azy rehefa mandao antitany ety izy fa zao no vaovao mafaly entiko manambara aminareo fa tena tiatsika marina ny tompoandriamanitra marina fa teo ny fatezeran'Andriamanitra ka natonga atsika olombelona nekeny fa isaraka amin'ny tanteraka teo ny fatezeran'Andriamanitra ka natonga ny oza sy fanaratsy naverany anapaka teo ny fatezeran'Andriamanitra ka natonga n'Andriamanitra nanomana ny fariavy sy solofara lay antsona hoe fahavereza mandrakizay fa na de zany azy de tena tiatsika olombelona Andriamanitra anisan'ny olona tena tiany ianao am'izao fotoana zao ny fitiavan'Andriamanitra no natonga azy nanindry fo hainao hoe nanindry fo izy teo alohan'ny zavatra ratsy zay nataotsika ary nosoloany fitiavana zany zavatra ratsy nataotsika zany tam'izany no nanapan'Andriamanitra hevitra fa ny zanan'lay tokana lay antsona hoe Jesosy Kristy dia atao amin'ny tafinofo sy raha tahaka atsika olombelona de ampideniny aty ambony tany de atao sorona eo ambony azy fijaliana isika zanak'olombelona no tokony hijinjany nataotsika kanefa dia nanaiky Andriamanitra fa lay zanan'lay tokana no natao isolo ny zavatra ratsy rehetra zay nataotsika teo ambony azy fijaliana zay no antony matoka amin'ny baiboly ny teny any amin'ny faminaniana bokyny Isaia sy aty amin'ny epistily bokyny Petera milaza daholo reheterondreo hoe ary Jesosy no nitondra ny fahotantsika teo amin'ny tenany mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona amin'ny famarinana ary zany ko no antony natoka ny baiboly milaza any bokyny Kolosianina any fa ny rany Jesosy no nalatsaka
mba ho famelan-keloka sy ho fampiavanana ny olombelona amin'Andriamanitra. Ndroso tam'izay dikan'izay Andriamanitra mba fan'Andriamanitra mamonjy ny fanahintsika mba tsy ho very any afariafo sy solofara mandrakizay. Ndroso tam'izay dikan'izay Andriamanitra mba fany mamela ny eloka vitantsika rehetra ka eo mason'Andriamanitra de ho atsangany toy ny olona tsy mbola nanota isika na toy ny olona tsy mbola nanota iso. Ndroso tam'izany fanapakevitran'Andriamanitra mba atokatsika ho tahina amin'ny lafin-javatra rehetra, ho ambinina am'izay atao rehetra ary mba aompy mandritra ny fahavelomana eto ambony ty tany ety. Fa akoatran'izany rehetra hitra zany, ndroso tam'izany dika zany Andriamanitra mba atokatsika zanak'olombelona mendrika ny anefana andreo zavatra irintsika. Ka am'ty taona ety isika am'izao enombolana faharoa zao de hitondran'izay zavatra irintsika zay mihitsy isika. Ary nyprofo fa tena tianao Andriamanitra, tiantsika Andriamanitra dia aoriana vavaka zay ataoko de ho hitanao fa ho amarinin'Andriamanitra ny fahataterandreo zavatra irinao reo. Mety ianana angamby ianao hoe possible ve zany? De ho tanteraka amiko tokoa ve zany? Tompoko, possible zany ho tanteraka zany satria tsy misy tsy hain'Andriamanitra tao, tsy misy tsy hain'Andriamanitra tao. Ary raha mino isika de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra fa tena hiasa eo aminao tokoa ny tompo'Andriamanitra tsotoana. Noho izany voalohany ekeo Jesosy fa izy no lalana hitondranareo ho am'izany fahasoavana izany. Raiso izy aoka ny vavanao mihitsy ny sokatra, zay foana moa no tena verimberiko aminareo hoe aoka isokatra ny vavanao, isokatra ny vavanareo ka hiteny hoe Jesosy io ianao no lay fanomezana ho ay avy any an-danitra ka dia raisiko ianao midira atao anatiko aroka akatoerana eo amin'ny fiainako anao. Ny fananana Jesosy mantsy no dinana voalohany mahatonga an'Andriamanitra mandray fanapa-kevitra fa reo zavatra nataonao anaty lisitra ireo hoe mba ho ataon'Andriamanitra am'ty taona ity, Jesosy, fananana Jesosy no dingana voalohany mahatonga an'Andriamanitra anefa izany eo amin'ny fiainanao. Andifa sembifolo anefa nirin'izay matahotra azy izy ary an'ny fitarainany ka amonjy azy. Ny olona matahotra an'Andriamanitra de ny olona zay nanaiky an'Andriamanitra, nanaiky an' Jesosy Kristy zay fanomeza avy any an-danitra. Zay natao hoe olona matahotra an'Andriamanitra. De io voasoratra io tsy maintsy tanteraka hoe anefa nirin'izay matahotra azy izy ary iano ny fitarainany ka amonjy azy. Faharoa, mialohan'ny hitondranan'ilay taratasy misy andreo zavatra irinao dia anao délivrance ho anareo aho, anao délivrance ho anareo aho, zany hoe ho tapahako ny ozina zay nitatao sy nitabesitra tao aminareo ary ho avoakako ny fanaratsy zay fanastoerana teo aminareo. Mety tsy azona olona angamba ny fisinzana teo ozina mitatao sy mitambesatra zany na ny fisina fanaratsy mbola tavela teo aminao. Fa ny akamaroan'ny olona dia misozona mitatao ny fiainana, misozona mitambesatra ny fiainana, na misy fanaratsy zay atao hoe manakatsakana ny faniriany tsy ho tanteraka ny fiainana. De ho tapana zany ozy zany, ho foana zany ozy zany, ho roana zany fanaratsy zany. Mino aho fa anamarina vavaka zay ataoko ny tompo'Andriamanitra. Fahatelo, mino ianao fa fahasoavana lehibe ho anareo ny vavaka zay ataoko am'ty andro androany ity. Ny tenako tsy hoe voandroany no nanao vavaka ho an'ny olona fa efatra amin'ny ela, 70 taona mahery kely zay a no nampanompon'Andriamanitra. Fa tao anatin'izay 70 taona zay no nahitako zavatra lehibe sy magaga rehefa nivavaka ho an'ny olona aho. Ary inoko fa zao ny fotoana an'Andriamanitra ho anao, ho anareo menakavy zay mahita sy mandray ahy am'ty androandroany ity. De zao zany ny zavatra ho ataontsika androany, hivavaka hisaotra an'Andriamanitra aloha isika
no zay fampianarana netiko zay no zay fampahirezana netiko taminareo zay de aorinan'zay a de ataoko ny délivrance na nivavaka fanafahana ho anareo mba ho tapaka ny ozina mba ho foana mba ho voaroka ny fanaratsy a zay karazany le mpanao sakatsakana am'izay zavatra ataonareo ary amy farany dia hitondra an'ilay listre hitondra le taratasy zany tsika misy andreo listre ny zavatra irentsika ho ataon'andriamanitra amitsika amty taona 2024 zay de avitsika ity hoe tsika onatry andriamanitra zany le izy ka dia mino aho matoka fa vonina tsara mihitsy anao vonina mino fa vonina anao ary raha vonina anao de ho hitanao koa fa vonina be andriamanitra ka andao arya hivavaka isika isotra an'andriamanitra no zay afatra nentina izay apetra ho fonao tananao ry tompoandriamanitro am'izao fotoana zao dia mivavaka aho manao fisaorana sy fakasitrahana anao andriamanitra tsy to la i andriamanitra rainy Jesosy Kristy no ny fafako nitondra ny fampianarana na ny fampahirezana ho an'ny olona rehetra zay nanaraka an'izao fandarana izao misaotra anao aho ary manonona ny famindramponao aho ho amin'ny tsiraray avy isambatan'olona ka reo zay resy lahatra fa Jesosy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity resy lahatra fa Jesosy no vaolana ho azy resy lahatra fa ny fananany an Jesosy no fotra mahatonga azy voavela eloka vita fihavanana amin'Andriamanitra ary fotra mahatonga azy ahazo zay zavatra iriny avy amin'Andriamanitra dia aoka aneo fahasoavana am'ireo olon'ireo tokoa ianao ry Andriamanitra io nidera sy niaja ary ny voninatrany ho anao irery any anio ampitso ary mandrakizay misaotra tompo amen zay zany nivavaka fisaoratsy an'Andriamanitra no zay afatra nentin'izay anao vavaka ho anareo aho ho fanafahana zany hoe anao délivrance zany tenako am'izao fotoana zao tsy anazava lafa be moa mikasiany amin'ny ozina na mikasiany amin'ny fisina fanaratsy fa tena misy ny ozina ary misy fanaratsy ny baiboly manambary zany ary ny tena fototsy ny olana misy amin'ny olona be dehibe am'izao vaninandro zao de mifisina ozina mipetraka tatao mitambesatra eo amin'ny fiainana na ny fisina fanaratsy mbola mitoetra eo aminy fa saingy tsy azon'olona onina le izy aorina mbola hoetiko aminareo sy ho azavako aminareo a mikasiany am'izany fandroany aloha dia anao vavako anareo aho inoko fa raha tsapanareo tokoa ny famarinana zay tena ambarako zay hoe mety misy ozina fiainanao ka mila mangetaheta fanafany ianao de tena ho tapaka io ozina io ho foana io ozina io ka apetra ho fonao tananao arya fa hivavakytsika ry tompoandriamanitra raine malala raine masina raine zay ny an-danitra am'izao fotoana zao dia mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy aho mamindrafo am'ireo olona zay mangetaheta fanafahana ianao fa raha ny zava-misy eo fiainana de tsapany fa misy ozina mitatao eo aminy na misy fanaratsy mamatotra ny fiainana ary zany no fotry ny olana teo aminy hatram'izay ka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tapahako ny ozina zay nitatao sy nitambesatra tamin'ireo olona ireo didiko ny fanaratsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala am'ireo olona tsiraray avy na inona endrika isehony le ozina sy ny endrika isehony le fanaratsy no Jesosy Kristy sy ny anarany de tsy maintsy mandeha ianareo fahavalo tsy maintsy miala am'ireo olon'ireo anisan'izany ny oza sy fanaratsy mpanao sakana lay mampandamoka ny ataon'ny olona lay mahafaty akarany ny ataon'ny olona tapala amin'ny anaran'i Jesosy foanana amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho am'ireo olona ireo ry Andriamanitra lehibe ny famindramponao lehibe ny fahasoavanao tsy andalo fotsiny aminay ane ty taona 2024 ity indrindra fa izao enim-bolana faharoa zao mino zahay fa tsy zavatra ratsy efa hitany masonay na zavatra ratsy efa henony sofonay no tompony teny farany aminay tsy manaiky an'izany zahay no Jesosy Kristy
fa mino izay fa inao Andriamanitra andray an-tanana anay, andray andraikitra ny fiainanay, ary zao vavaka fanafana nataoko izao de ho amarinonao Andriamanitra. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nioza sy fanaratsy ihany koa zay mbola anjana tao an-trano, fototreo karazana olana toy ny gidrakidra, toy ny fisina, toy ny fanitrana sy ny sisa, miaro an-tranon'ireo olon'ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Titina ivoaka lavatrany olona, roako tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy, ary tsy mahazo verina fa ny rano Jesosy ane notononoko ho fiarovana ny tokantrano olona tsiraray avy. Ny anjelin'Andriamanitra marobe ane no hitoby mandidina ny olona rehetra. Misaotra ry Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana an'izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Tsofoko rano ianareo, ahitany soa, ahitany tsara amin'ity androany ity. Farany aza dia iroso am'ilay vavaka ho anareo am'izay aho, ka dia tiako tazominareo eny an-tananareo reo le taratasy misy ny lisitra ireo zavatra irinareo mba ho ataon'Andriamanitra fiainanareo am'ty taona 2024 zay diavintsika ity. Zao ny tenako aminareo, mahagaga io Andriamanitra io, tsisy tsy hain'Andriamanitra tao, tena mahagaga izy. Raha mpamaky baiboly anao de tena tokony anaiky fa tena mahagaga io Andriamanitra io. Izy raha teonao tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ka raiso an'le taratasy, de raiso eny tananao, de apetra ambonin'ilay taratasy ny tananao fa hivavaka ho anareo aho. Hivavaka ho anareo matoky fa iany vavaka antsika Andriamanitra de akopy masinao azy. Ry Tompoandriamanitra eo, misaotra anao zahay ny amin'ny fotoana androany, zay fotoana efa nandrasanao hatramin'ny ela, dia fotoana hitondranay afany mitondra ny taratasy misy andreo lisitra, misy andreo zavatra irinay mba ho ataonao am'ty taona 2024 zay diavinay ity. Ry Tompoandriamanitra eo, zay zavatra ratsy ny tranga teo aloha tamin'ny enim-bolana voalohany dia tsy mahazo manaraka anay am'ty enim-bolana faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsofoko rano reo olona zay nanao lisitra ary mino am'izao fotoana zao ka mamelatra amin'ny zavatra iriny iny eo anatrianao, ho azony anie am'ty taona ity zavatra iriny rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, resy mpanakatsakana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no anapaka ka ho tanteraka amin'ny faniriany olona tsiraray avy. Enina dia zavatra sarotra azy no nangatahany, ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy zany, ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy zany, ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy zany. Misaotra ry Andriamanitra eo, misaotra fa Andriamanitra tsara sy Andriamanitra mpanao ny tsara ianao, omenanao dera sy ny haja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay. Misaotra ry Andriamanitra eo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia farany de fa vity ny lisitra iny, vity ny vavaka iny, de kajio na terizo ao an-tranonao mba tsy ho verivery iny taratasy misy any lisitra iny. De isiky ny isan'andro de manaova fisaorana an'Andriamanitra foana ianao. Misaotra Andriamanitra fa dia ho tanteraka amiko reto zavatra voasoratra reto, ho tanteraka amiko am'ty taona ity. De aveo zay tanteraka tonga de tsy pio zay tanteraka, asa mety misy karazany folonka amin'izao de tsy pio zay tanteraka, fa mandro matonga farantaona Andriamanitra ny mendra fo amitsika voatsipika daholo reo zavatra reo. De teniko anankiray tandremo aza miavinavina, aza mirere rehefa tanteraka ny zavatra nirinao, aoka iondrika sy ankoka eo natran'Andriamanitra foana ianao, fa tsy avy aminao no nazahoanao andreo zavatra reo fa fanomezana manokana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra. Ka de meteza iondrika eo natran'Andriamanitra foana ianao, ary tandremy ihany koa fa sao adinonao Andriamanitra tsoto, sao adininao be de be mantsy ny olona no rehefa avy nandray izy de nanadino. Tandremy tompoko, aza manadino mihitsy anao. Ary ny teniko farany isorana moa ny Tompoandriamanitra fa efa misokatra ny fitoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana Refy Androndrakely.
arak'ireo voasoratra eo moa zany a no fotoana fa ny orany fotoam-pivavahana no ny amena ara-pahasalamana moa dia voatery adiny ray itsika ny fotoam-pivavahana no ataovo ka dia tongavy anareo raha ohatra moa ka tia eo namiko manokana ao dia io voatsoratra ihany keo ny telefona afaka miantso ahy ianao a de vitatsika eo a ny fotoana zay efantsika miresaka na hoe miaona zay zany tompoka dia manao velomanareo amy manaraka indray veloma tompoko.